bloqué non. S'ils sont bloqués, t'es bloqué. Ça veut dire bloqué, t'es bloqué. C'est ça veut dire bloqué la vision de ton maman. T'es bloqué. Tianao zao fa omaly fotsiny zao sainao fa mandresy fona ay satria maninona halleluja halleluja tsika rehefa mandroso tsy manao arpezy hoe zany fandrosoanao anaty fisasarany zany no rehefa mandroso tsy tia tsy tahitra tsara mihitsy halleluja fandanana milliardaire halleluja hitanao nomano amin'ny vision anao fomba fihetsikeo tadio ny arena tsy tarafina amin'ny zavatra ananana fa ny arena toetsaina lalina ao anaty mampitranga fananana amen ny olona mpanan-karena tsy mangalatra mihitsy tsy manentsika zavatra maro tsy manentsika zavatra maro hoe tianan zavatra be dia be tsy zany ny mpanan-karena ny mpanan-karena afaka ny mizara afaka mampitsahatra ny ranomaso zay mila fanampiana misy fotoana nandray tena renao mihitsy hoe mandanginao le olona avy any izy nyaty lekolaziko tena mananina reny misy tomboka se misy io sy ny madamasantoka reny ty tena loavy kely tejerenao izy matomanao an'izao jesosy dia mampalahelo fo zao aleo aloha diko adala mitendry mitorako ity fa omeko fotsiny eny aloavy ary zany le manao an'iny fa mahafantatra fa tsy aloanao any akory le zany sady misentinareo adala ry paster io allo fantatra le izy fa malahelo anao fotsiny ady meko avy an'izay ty zavatra anankiray ty dia misy an'izao misy an'izao misy an'izao eny ary eny asany toro sara tana zay very satria le ato mihitsy ny malefaka le ato malemy pomotse hitanareo ao finoana misy ny atao hoe fahalebiazana tena mety olona tena voajerenao dia hoe olona finoana zany olona zany fa misy koa zaza maroroka pinoana zany hoe jerena lehibe izy fa mbola zaza orofana izy allo misy meveto aloany le zaza maroroka pinoana tsy anakinina zavatra efa isan'ny olona anakinina zavatra tsy mahavita nin'inona allo zao ao anatin'ny fandrosoana mila miala tsy misy ny zaza maroko sika fa ho isan'ny matotra azo anakinan-java sika ny arena fahendrena arena fahamarinana arena fahatokina fidélité arena fijoroanao matoky afaka ametrana confiance tolo tsara nytanan'izay miaina amin'izao fotoana izao tsy mitady manan-tsaina fetsifetsy zao tontolo izao fa mitady olona afaka ametrana fahatokiana satria tapidio vidiana lafo ny fahalalana fa mbola miondry ny fahatokiana sy ny toetranao azo anakinan-javatra mijoro ho isan'ny olona hafa mihitsy eto amin'ity tany ity fa ny zavatra hitranga eo fiainanao zavatra hafa mihitsy raha mbola hitanao fa misy zavatra mamatotra anao reseo amin'ny sakrifisy ane hitanareo mahafinaritra ny tena le mpampiandriamanitra zay misy ny zavatra nafinaritra ny vola ozy izy eo an-tananao fa tsy eo am-ponao jesosy le eo am-ponao fa ny vola eo an-tananao ny atsapana fa voafatotry ny vola voalohany menimenina lava
ampahorindra vola isan'andro, atondra vola mitabataba, atondra vola gadra lava, tsisy fotoana fa vola lava. Ny ao an-trano lasa kotombola, ny eny am-pandriana mbola resa vola, manofy amin'ny alina vola 50 000 nitanao amin'ny eritreritra. Fo maraina aizana vola, atondra vola maina izy satria ny antony atondra vola zao avy alao oeto raha vola fa ato Jesosy. Rehefa ato Jesosy raha vola tonga dia afaka manina raha vola, afaka afafinao izy ao fanjakan'Andriamanitra, tsy marary akory ny fonao, tsy misy izy misitsoka vao maraina anao fa manina anao falifaly nga mandeha daholo ny zavatra rehetra amin'io nefa ny tsisy vola mihitsy anao fa 50 francs anatin'ny posinao, afala masina mihitsy dia mampifaly anao eo ny tany hoe mandroso ianao tsy maharety fa tsy hoe feniny atao ao banky mandeha ny dia mitsikitsiky anao velona Jesosy manana rehetra velona manana Jesosy kosa aloha manana tsy tena Jesosy loatra mahatonga anao manao an'izay fa lesosy, tsy Jesosy fa lesosy. Zavatra anankiray tiako angatahana anaka raha ho avy ny fiafaran-zavatra rehetra dia Tadidio aza vela isy azona anao na fieritreretana na fisainana mitady ampanotanao ny olona tia vola tsy mety mahatotry ara-pitantanam-bola. Nefa tana fa tia vola sy fatorana ianao tia angalatra azy, tia azo azy na fomba tsy marina. Rehefa azonao moa zay hoe amin'ny fomba rehetra zay inona moa ny azon'izaniza tao ianao ihany nerana. Allô fa za te hiteny anao ny ariva misy ny arena tena marina ary io afaka no azonao fomba miady miavaka na fomba tsy takatra ny saina, afaka vangin'Andriamanitra daholy zay zavatra rehetra tokony anao eny an-tanan'izanizy lasa fitsorany fotsiny anao ampitiavana lesy rehefa feno ny onction ao anatinao, vérité sy ny fahamarirana sy ny fiainana ao anatinao dia sarika anao karazam-pahasoavana rehetra ohatra ny visy tombony andrimby nisy tomban'Andriamanitra amin'ny fahasoavana ho eo aminao daholy. Andaontsika hianatra nova toetra fa tsy maintsy miova amin'ny fiainantsika. Firovonona no any arivo tena hiteny amin'i Jesosy, anao a Jesosy fria androany no karazan-zavatra rehetra tamin'ny endrika tsy fahamarinana ny ainako dia fonako eo anatrehanao zany mamelany eloko rehetra mamindrafo amiko ova ho tonga olona mitsangana ny toerana misy anao, mitsangana ny toerana misy anao mba olona tena afaka mijoro anao mifanaraka amin'izay zavatra takin'Andriamanitra aminao. Tenen'Andriamanitra anao ny arivo tompo ao anatin'izao fotoana ivavahako zao fenoy ato anatiko ro toetra tsara rehetra ifandraisako amin'ny fankasitrahanao asanato vavaka tompo akasitao amin'ireo toetra tsara anananao rehetra zay miasa eo amin'ny fiainako. Taovy ty fahamarinana aza vela ty oto na mora manoto, aza vela iaino ny nofoko fa iaino ny feo anao, iaino ny tardala ny fanahinao, fenoy manakariva ato anatiko ny herinao iboiboiky ampitombo amanakariva amin'ny fahasoavana sy amin'ny vokatra tsara andianako amin'ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tiafa mafy be ho an'ny tompo Madame Rasoa manalina efatra amin'ny fitopolo taona maso manjavona nandritry ny efa-bolana zao manomboka mahita. Manomboka mahita tsara? Mahita tsara nandritra ny efa-bolana izay nalailay masoko sady mandraindray mangidihidy maharary, mandraindray maharary dia mitsoritsoro ranomasy dia miraikitra foana isa-maraina dia tamin'ny larobia tonga teto-trano ny mpiasa ny fahasalamana fa ijery katarakta androany maraina programme ray ataoko gara. Saika hoe tonga dia ho atao katarakta zany? Katarakta androany fa izay mihitsy ny programme fa tonga taty aho maly
maly ariva dia efa nangiratra be ny masoko a tsy nisy tay maso tsony tamaraina Halleluja! ary tokony didina katarakta nanao rendez-vous tamin'ny dokotera androany fa antsitany jesosy tanteraka dia sitrana tantera jereo ary jereo zavatra ataoko ary mahita tsara ianao zao mahita tsara misy inona ary zao ny zavatra ataoko midoladola Halleluja! Ary inona zao ny zavatra ataoko miatokatoka manaiky ale ary inona nataon'ny tanako etsy 5-5 Halleluja! Airan'Andriamanitra ireo ny anaran'i Jesosy vonaireo n'andriamanitra rery ary fa nimariko zany a teo amin'ny ray taona latsaka teo dia nisy zavatra misakana zay lefa mijery nefa nandritran'le fivavahana igny a dia ohatrany mba azoazo izy ao fa sy tena misakana be loatra koa dia le misakana tao dia lefa mijery zany dia ohatrany misy ino magnarany re ohatra misakana ya dia nandritran'le fivavahana iny zany izy dia afaka le izy afaka dia mba tao hoe mba fa maivamaivana zany regny koa ohatra amizay nandritra fivavahana iny dia niasaka naharary dia amizao izy mba tsy reko loatra afaka ao ary maso volaninao izy tsy reko zany afaka zao tia zao afaka zay zao amin'ny lalan'i jesosy Diava maviavan'Andriamanitra misy zavatra nisakana izy a dia tsy mbola afaka tsara fa vao nametatanana teo zao a dia miasoron'i Jesosy ilay izy Jesosy mpanasitana izy ampanasitana voninahitra ao an'Andriamanitra fa za zany heritaona dia raha vao mijery akaiky dia manjavona ny mariko sady marary ny lohako dia mitondra fanina tratry ny aretina tsy allergie fa zao efa henoko maivamaivana ny aiko voninahitra ao an'Andriamanitra eny tompo eny tompo date 16/04/11 madame mamy 7 taona mahita tompo allergique maso manjavojavo teksika ao an'Andriamanitra maso a dia lamosina atao amin'ny lamosina aretina efa nikiky nandritra ny 3 taona dia ny maso zany a tsy dia mahita lavitra loatra dia rehefa maisimaisin'ny oatra zao dia sarotra be ilay fahitana fa ohatrany tsatosatoka rehefa mahita mandeha tsara zao dia androany moa za vao taty zany dia aria farabe ry mijoro dia mahita ilay zavatra ataonareo teo aloha dia zao koa zao maisany any dia Halleluja zay zany dia lamosina indray zany a naraha rehefa ela be fa nitsabony izy io dia za tsy mba mataty mijoro ela be oatra zao fa raha ohatra zany hoe mandeha mandray vola dia tsy maintsy mitondra izy dia androany izy zao nanomboka tamin'ny fity fihavany ity dia mijoro tao foana teksika ao an'Andriamanitra teksika ao an'Andriamanitra